Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuloajiv. Lulchanao ni Fampalalambaovao. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Lulchanao ni Fampalalambaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manulchawanao ni Fampalalambaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Tompon'andraikitra feno amin'ny fampiana ny firenena amin'ny alalan'ny fanjikana ny lalam-pandrenana ireo tompon'andraikitra eo anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'ny fanekena ny firosahakofijeny ny filoha teo aloha André Rajoelina izay efa tsy mizaka intsony ny zo-pirenena malagasy. Tompon'olo tokana no anitsakitsahana ny lalam-pandrenana raha ny fanazavana. Manodidina ny 500 androany ireo olo-pirenena, fikambanana, firaisamonim-pirenena, antoko politika sy maro hafa tonga nandray anjara sy nanatevin-dahatra na ilay azakazaka ho an'ny fandriampahalemana na course pour la paix no karakarain'ny centre Europe faravohatra ny angateny analamahitsy ny azo ny antanimena. Tanjona ny itandrona ny filaminana sy ny fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao akatoko ny fividianana izao. Mitombo hatrany isan'ireo mpitsapo-ponenana ao amin'ny sistan'ny Meksika sy Etazonia. Ny volana Jolay lasa teo, mahatratra hatrany amin'ny 3 sy 3 alina sy 2 hetsy ireo mpitsapo-ponenana ireo. Nambatra ny fitantanana Biden fa ametraka fandaharana asa andraisana antanana ireo mpitsapo-ponenana ireo izy ireo. Ny anjinjiny zay avy hatrany. Manaitra ny araba tombo kilasy tomboko vavy tonga sondray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao aka manasanao fa anaraka izany. Miseho lanitra ny fanambarana momba ny raharaha politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy miafina intsony ny fisehoana ampabe-maso amin'ny fanohanana kandida. Raha anohy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny HCC sarotra ho azy ihany ny ampandanty any Rajoelina na ampiditra azy akory ao anatin'ny fiodinana faharoa. Raha ohatra ny matoadady soratra Gaëtan Andretsilavo. Iverina amin'ny fanarahana ny lalam-panorenana ve ny HCC isan'ny takiny ny vondrona iraisam-pirenena ampanjariana ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika io. Izany hoe filohan'ny Senat no mitondra ny fanjakana. Mbola manamafy ny tandalana rehetra fa tsy tokony homendalana na irotsaka amin'io fifidianana io i Rajoelina satria tsy manana afa-tsy zo-pirenena frantsay. Mbola mampametra-panontaniana ny maro tena misaina sy mijery amin'ny maso tsy miangatra ny taratasy manambara ny fananany zo-pirenena malagasy. Raha tsy anaraka izay lalàna izay ny HCC, inona no sary atoato? Ny gouvernemanta efa io mitanila io ary antery no nanomezana fahefana azy. Raha ireo fiapetra takiny mpamaty vola hiatrehana ny fifidianana, tsy mahafeno izany io gouvernemanta io. Mitaky gouvernemanta tsy manana firehana na olona toanana manokana ny maro anisa. Anatin'ny azona miverina amin'ny ara-dalàna sy ananana gouvernemanta neutre ny mpanohitra, ny olon-kendry sy ireo ray aman-dreny am-panahy sy firaisamonim-pirenena amin'izao fotoana izao. Miazakazaka ny toetra rà satria mandeha ny fotoana. Miandry ny rehetra, tsy te halala zany ireo efa niseho manohana ny Rajoelina ireo. Manamary tena anjambany. Ankoatra ny fahatongavan-tsaina ny ireo malagasy sy marobe sy ireo voafitaka, ireo vavolombelony tsy fahombiazana ary ny tsy fahantanterahana ireo fampanantenana natao. Vao maika mandratsy endrika ny ekipa sy ny mpanohana ity filoha teo aloha ity, ireo mpivadibadika palitao sy nanana raharaha maloto ara-pitsarana sy ara-pitantanana ny verina nanohana azy. Vakina fotsiny hoy ny fitenin-jatovo. Fahefana, tahotra ary vola no mibaiko ireny olona ireny fa tsy foto-kevitra ampandroso ny firenena. Mitovy toetra tokoa, matoa miaraka sy mifanohana. Raha ireny olona ireny sy ny tsy fahombiazan'ny ekipa Rajoelina no atambatra
ka hanao antery ambanao andrajoelona ny ACC toa tsy ho tafiditra fiodinana faharoa akory. Olona manam-pahaizana sy fahalalana ary sasy vonina raha teo ifanandrina aminy ireo afa mpifaninana aminy. Raha ny vanim-potoana ankehitriny sarotra ny anaovana amboletra. Efa hainy rehetra raha teo ny paipaika iatrehana izay mety ho osoka amin'izany. Miaramentana ny rehetra ijerena akaiky ny tena tombontsoam-pirenena ary tsy amerenana intsony andrajoelina sy ny ekipany eo amin'ny fitondrana. Vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena izay hatrany tompona andraikitra feno amin'ny famotehana ny firenena ny eo anivony ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'ny fanekena ny firotsahako-fidiny ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay tsy mizaka intsony ny zom-pirenena malagasy. Fikatsahana tombontsoan'olo tokana no anitsakitsahana ny lalam-pandrenana raha ny fanazavana fanajajina. Tompona andraikitra feno amin'ny famotehana ny firenena ny tompona andraikitra eo anivony ny andrim-panjakana miaro ny tombontsoan'ny olo-tokana amin'ny fanjikana ireo lalàna velona eto amin'ny firenena raha ny fanazavana ireo mpanao politika. Tokony hiatra amin'ny olona rehetra ny lalàna fa tsy tokony hisy ny ambony lalàna raha ny fanazavana hatrany. Zany ny raisan'ny zareo iny, zany ny raisan'ny miaraka amin'ny député, zany ny raisan'ny fanesy lahatra miaraka amin'ny syndicat, ny herively reto amin'ny firenena. Mahafantarana tsy hoe tsy fitiavana an'ilay olona verina mandeha zay. Fanahizana izy tamin'ireo ary ka mandika lalàna ohatran'io, maninona ny arovana ilay olona mandika lalàna? Fa maninona no korotany ohatr'izao ny firenena amina olona anankiray mandika lalàna fa tsy hoe tsy tianareo fotsiny izao kosa izy. Raha zay tena tsy manjoro teo mihitsy ny ASVM. Fa mifandikana lalàna, maninona lalàna tsy miantra amin'ny olona io ary fa miantra amin'ny rehetrarehetra nefa. Fa maninona kay? Maninona reny candidat be dia be teo reny no olona sorona fa misy tsy ara-dalàna ny taratasy tao aminy. Dia ny ACC dia mandeha milaza fotsiny hoe zay taratasy tonga tao aminay tompoko dia raisinay ohatran'ny poste izy zany. Tsy mijery izay ao anatiny izy fa tonga ny taratasy. Dia ambin'ny 10 ny taratasy dia reto zany ny taratasy dia alefanay. Hitanareo zany mampiseho zany fa rehefa tiany hamahivanina ilay izy satria miaro olona anankiray izy dia ataon'ilay izy. Dia inona zany table de réception ve zany ny ACC? Koe rehefa feno dia 10 dia zay tsy mijery tsony. Tsy azo ataony zany. Raha ohatra manay azy amin'ny 211 bis anankiray ohatra dia mandeha manontany direction générale d'impôt izy hoe tena marina ve ty zay ny andraikiny fa lasa mitovy amin'ilay greffier nandray an'ilay taratasy fotsiny zany hoe ray roa telo efatra 10 eny raisy voaray zany ny aninao zay koa ve zany nataon'ilay ACC. Fa nitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Fanaovana tsinitsinina ireo olona niady amin'ny fahaleovantena ihany koa ny fanomezana ny fitantanana ny firenena amin'ny vazaha. Eritreretana zany hoe raha pitso raha afaka pitso ka misy zavatra fanarana eto amin'ny firenena dia ilay olana anapotika ny firenena ihany no hajanonao eo. Izy aloha tsinitsinina tsony. Komina koa tsy mba nyray amin'ireo olona 12 mirahalahy ireo no eritreretina mba makeo zany satria izy candidat ono fa tsy isy vazaha candidat akory eto. Ny ACC any mametraka azy eo fa ataoko hoe atin'ny toe-tsain'ny olona sarotra ny inona an'izany hoe olona tsy miray talazana amintsika no hitondra. Azonareo an-tsaina ve zany hoe tonga eo zany président frantsay amin'izao fotoana izao ndra Macron rehefa tapitra mandat dia lasa indray aty Madagasikara ho fidiana aty Madagasikara. Hitovine zany. Tsy mipetraka amin'ny toerana tokony hisy azy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Efa hita mibaribary efa mitanila amin'ny tombontsoan'olo tokana ity andrim-panjakana ity. Mampametra-panontaniana ny maro ny isy ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena raha toa ka efa hita fa mitanila sahady ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Mila miova ny fomba fisainana sy fomba fiasa ahafahana amampivoatra sy manatsara ny fiainan'ny malagasy hoy ny candidat lahatra na faharoa Ajo Andriananarivelo. Tsy maintsy apetraka ny tantandalana ahafahana misintona ireo mpampiasa vola vahiny ka hanome asa ireo tanora malagasy. Fanajajina. Ny fitsinjaram-pahefanantena izy ny tantandalana ary ny fanatsarana ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy isan'ireo teboka telo lehibe maresy lahatra ny kandidat larana faharoa Ajo Andriananarivelo fa ahafahana manova ny fiarahamonina sy mampivoatra ny firenena. Anisan'ny olana goavana mahatonga ireo mpampiasa vola vahiny tsy hisehatra eto Madagasikara hoe ny kandidat ny tsy fisiny ny tany tandalana. Vokatra izay mitombo isa ireo tanora tsy anasa ary ny mpitondra raha teo diso lara-pahamehana raha ny zava-misy tao anatin'ny 5 taona no jerena. Eto Madagasikara mba te antanenareo hoe firy no orinasa lehibe nanangana nahatsangana orinasa teto nahatsangana usine teto Madagasikara tao anatin'izay 5 taona 7 taona zay. Dia hoaizarytsika zany.
aninontsika zany iandrony hoe ampiasam-panjakana dolo fantatritsika tsara ampiasam-panjakana zany raha misy de misy zany raha ialina isa taona raha isy no afaka alaina de hoaiza zany ny ampony zany zavatra zany a mila hovaina tanteraka ary mahatonga ny olona iverina eto a sy ampiasa vola eto sy te hanao zavatra eto a de tsotra ihany a tanytandalana eto mahatsapy izy fa raha tonga eto miarivo mamo izy a de noho ny be ny tanàna de ampiny be ny tanàna mba hiasa tsaka ny sendavana zany fitsinjara-pahefana ary hovava eto anivony be ny tanàna ny olana kely madinidinika aminy de afaka miara-miasa izy vova eto anivony faritry tasy ny olana iainany vovany ny ambonimbony zay vova ankoatr'izay sakana goavana ho an'ireo mpampiasa vola vahiny ka anome asa ho an'ireo tanora ny tsy fampiny ny herinaratra amokarana ny tanora malagasy izay mampiaiky ireo vahiny eo amin'ny traikefa sy ny fahaizana ananany izay le ozy izy te hanao zavatra ty fa ny olana de zao ordinateur no ny fivelomanay ny asanay ny tsena ivarotanay anazy aty Afrika ny olona mahay ny zanaka malagasy hitanay tena mahay fa hoentinay aty ary le usine afindranay aty azonao président ozy izy a vao tapaka andre mandeha ny jiro ozy izy de tonga de maty daholo le chaîne ahoana ny anaovana azy aty Madagasikara am'izany ain'le akizy le izy satria miara-miasa amin'ny tanora malagasy be da be zay fa tsy possible any anao zavatra androany izay koa miahiaho izy raha vao manomboka manao ordinateur zay de ilahatra daholo nareo mpanao politika rehetra hoe mi ordinateur efa volanao alehanay ty tady volanao tao anay ty zany ozy izy mila diovina mila tsaraina fa tena zavatra na de Madagasikara fotsiny ahany a de sehatra afaka ivarotana sy avelona mila fiovana ary mila fahasahina ny miroso amin'ny famahana ireo olana ireo hoy ny kandida Ajo Andriananarivelo kandida larana faharoa manana ny tanjaka sy ny maha izy azy Madagasikara ka ilaina ny miara-mientana sy ny fametanana ampandroso azy tsy ny fitiavatena sy ny kolikoly ary ny kitranotrano intsony tahaka ny nitranga tao anatin'izay 5 taona izay no hitranga fa omena ndraikitra araka ny fahaiza-manao ny avokoa ny tsirairay avy tafiditra anatin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy zany ary efa manana traikefa amin'izany ny kandida larana faharoa raha ny fanazavany hatrany lafombaovao afa kosa indray manodidina ny 500 androany ireo olom-pirenena fikambanana firaisamonim-pirenena antoko politika sy maro hafa nandray anjara sy nanatevin-daharana ilay azakazaka ho an'ny fandriampahalemana na course pour la paix no karakarain'ny centre Ajup Faravohitra ny angeteny analamahitsy ny azo teny antanimena tansona ny hitandrona ny filamenana sy ny fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao akatoko ny fifidianana izao fanadadina hoetiny Daniela Minarso Isoroana ny mety sy ny korontana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana izay mety ho teraka ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana nisy androany ny azakazaka ho an'ny fandriampahalemana na course pour la paix no karakarain'ny fandarana asa fandraisana anjara ho an'ny olom-pirenena sy ny fahombiazana ara-toekarena na participation citoyenne et efficacité économique eo anivon'ny fitoerana Ajup etsika nahitana solotena avy amin'ny olon-tsotra fikambanana firaisamonim-pirenena antoko politika sy ny maro hafa manodidina ny 500 aitsika zao fa hiditra amin'ny vanim-potoanan'ny fifidianana zany zao a de izay a eo anivon'ny centre Ajup zany mandrisika hatrany a mandrisika ny olona rehetra mba hiditra ao anatin'izay resaka filaminana zay eo ny fanajara lalàna fa eo ihany koa ny filaminam-bahoaka sy ny filaminana ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana zay zany ny antony nanaovana an'le hetsika androany fa ampitainay foana ny afatra hoe alao mba ilamina alao mba hitohy hatrany ny filaminana ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana ary itsika zany amin'izao fotoana izao Jehivana tafiditra anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriampahalemana ity hetsika course pour la paix ity aorian'ny hetsika izay natao androany irona bebe kokoa amin'ny fanaramaso ny fifidianana ny ezaka tao ho ny tompona andraikitra ho anivon'ny fitoerana Ajup tsy mendrika ny firenena malagasy intsony sy ny korontana mialoha mandritra raha aorian'ny fifidianana raha ny fanazavana trany
manambana ny itokona ireo fa mpampianatra pikaroka sy pièce eo anivony CNRO fa nosy bisy aratoka tsy miala any antoerana ireo fa miaramila ny tafika an-dranomasina antony apo basy isan'andro no enizy ireo ka miteraka akorotana sy tebiteby ho an'ireo mponina eny antoerana ny tafika an-dranomasina izay nindrana ny toerana tamin'ny centre ny taona 4 saingy tsy niala teo intsony hatramin'izao fotoana izao fanadidina itokona ireo mpiasa mpampianatra pikaroka sy mpianatra raha tsy miala ao anatin'ny fitoerana ny miaramila ny tafika an-dranomasina izay napetraka vonjimaika teo anivon'ny CNRO na ny Centre National de Recherche Océanographique ny taona 2020 telo volana no nomena ireo miaramila tamin'izany fotoana eo ampiandrasana ny toerana ametrahana azy ireo hatramin'izao taona 2020 izao mbola ao ireo miaramila ireo ka miteraka olana ho an'ny ivitoerana raha ny fitarainana tebiteby lava no iainana ho ireo mpianatra mandrato fianarana ao an-toerana ankoatr'izay feran'ireo miaramila ihany koa ny fahafahana mivezivezy amin'ny faritry ny ivitoeram-pampianarana izay tokony hositrahan'ireo mpianatra tsy tokony raha miaraka mipetraka zay satria nanino ato zay mpitsahana mbo ianarany avao koa roa mipetraka ambany tsy sakinao fikiny boaboana andena manana tia ma satria maro zany raha teo eo koa basy eo lomoely parkavaty mandeha mari manjary anao zay na bozy tantsano tao zay na anao tia mahany izy anao tsy misaky miboaka le fanoana zay zany mandeha amin'ny port izy ary misy olo mamidina eny mandafiloko ary zay tsy mahazo mandeha ry or aty lavitra bazary au moins zay mandeha bazary marina ry voatoana zay mandeha vy manjary mijady zay avô zay mba tisekiseky ranomasina koa ranomasina ry zay tsy mahazo nanamafy ihany koa ireo mpampianatra pikaroka fa tsy zaka intsony ary mety isy fiantraikany amin'ny fampianarana atao ny fisian'ny pobasy isan'andro avy amin'ireo miaramila ireo amin'ny fotoana ny fiasana tompoko dia magnano sarisarinady hono ireto miaramila izay miara-mipetraka tsy fidiny ato aminay ato amin'ny fotoana ny fiasana mianatra ny mpianatra anay ao amin'ny saly ao dia magnano sarinady ireo mandeha ny fihazakazahana dodododododo amin'ny tenue amin'ny basy dia mikohaka ny basy tellement tegna mihorohoro izahay jiaby mpiasan-tsenero jiaby mihorohoro ny mpianatra mihorohoro samby sahira an-tegna izay ategna sahira tsisy fampilazana zay tsisy au courant na arrêt tsisy au courant hoe misy zany ny ratsy tsy possible atsony le fiasana raha mbala eo reo miaramila ny mpiasa jiaby mihorohoro eo tsy hiasa tsy malainy miaramila hiasa ekonoside fa ny centre anay ty mahasarotin'izay mahacentre de recherchage zay tsy mety misy fitrahana miaraka amin'ireo civil sy nireo miaraka mipetraka tsy mety ny centre de recherche indrindraindrindra tsy mety ny partenaire milefa tsy ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra ihany mitebiteby ireo ray aman-drenin'ny mpianatra mitebiteby ireo mpiara-miombona antokasiny maro hafa sahiran-tsaina vokatr'izay ny talen'ny ivitoerana ary ireo mpampianatra sy mpiasa ihany koa manambana itokona raha toka tsy misy fepetra raisina manoloana ireo miaramila ireo ary ny partenaire fona hitahina reny pobasy zay miaraka ny voritato amin'ny ro collège de chercheur agnatin'ny magnano partenariat pobasy ny zavatra rety mazava fa tsisy autorisation le izy ary le fihetsika manatao amin'ny andro fiasana amin'ny andro fianarana dia lasa mitebiteby indray mandreny mpianatra mpiasa jiaby tsy tafiteny satria basy mipokopoko tagnatin'ny centre satria ny fangatany mpiasa tsy asa ro raha tsy ala ato ny maramila nefa ny fangatako ndraiky tsy tokony zay atao sakana fampandrosoana centre satria efa ndresika mazeta aloha sy commandant maramila tao raha anareo no sakana entiny ampandroso ty centre ty tsy mety fa ny tokony ataondreo zay ny olo mandeha ary amin'ny bâtiment zay ny ranondreo zay nomezana reo tokony olo mandeha eo fa zay contrôlena tsy de olo andehanao zavatra tsy manjary satria ary misy arme ary misy munition mpiasa manodidina ny 700 izay ahitana personnel administratif et technique miampy mpampianatra pikaroka sy mpianatra manaraka fikarohana an-dranomasina no hita eto anivon'ny CNRO nosy be ity CNRO nosy be ity no ivitoeram-pikarohana an-dranomasina tokana ato anatin'ny Afrika Atsinanana raha toka station de recherche ny ao vangaindrano Orstom no ny antsona ny ivitoerana ny taona 456 ary ny taona 770 vao navadika hoe CNRO na Centre National de Recherche Océanographique
angatahana hoe izy ireo ny anomezana lanja ny ivitoerana ka tsy tokony afangaro andraikitra hafa ao anatiny. Dia izay lafim-baovao izay tompo kilasy tompoko vavy no editsika misendry kely ato anatiny ireto tokafatra ireto reny izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika. Dahoary. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Santo, prix de la RSE Changement climatique 2021. Santo, massif de santé. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Santo. Santo, l'eau bio des Jeux des îles de l'océan Indien, Madagascar 2023. Université PEF, parcours études et formations. 3 filières au choix, informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données, droit, diplomatie et relations internationales, management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Boisson vaovao Esti Sento natao anao. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Tavaverindray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika fiara tranainy talohan'ny taona 80 manodidina ny 70 isa eo androany no fanandray anjara tamin'ilay hetsika aparady manerana Antananarivo nataon'ny hetsika district
Gentleman's Drive ananiha DGD andian'nya fahatelo izay etsika atao maneran-tany anangonam-bola itsaboana ireo lehilahy mariage prostate. Azahoatra ny fanadihadiana. Notanterana androany tolakandro ny ainga tetsy Analakely ary ny farana tetsy Antsahavola ilay parady nandraisandreo fiaratranainy talohany taona 20 anjara ho fankalazana ny hetsika Disongwech Gentleman's Drive andian'ny fahatelo izay hetsika natao anangonam-bola itsaboana ireo lehilahy voan'ny homamiada ny prostate maneran-tany. Teto amin'ny Parvian Hôtel de Ville ny départ officiel 70 voitures inscrites androany ary $1200 ny vola namizony voangina ho an'le cancer contre la prostate moa zany dia ny Movember directement moa zany le vola nalefa. Ankoatra ny fanangonam-bola itsaboana ireo lehilahy marary ny prostate maneran-tany fotoana ihany koa ity androany ity hoy ny tompon'andraikitra mikarakara ny hetsika ny anehoana maro ny akantona Antananarivo. L'événement moa zany zay le plus caritatif zany le izy fa notika eto Antananarivo dia sady manatsara manandratra moa zany ny image ny tanà hoe mba hitan'ny olona hoe tsara zany Antananarivo zany mihaja ny olona ty Antananarivo mihaja koa ny fiara ty Antananarivo fiaratranainy io dia misy koa participa manana fiara matanjatazaka. Tsy ivana misy 400 eo maneran-tany ireo tanan-dehibe mandray anjara amin'ity hetsika Disongwech Gentleman's Drive ity isan-taona ho an'i Madagasikara ny parady no nentina nankalazana izany. Tsy mahasakana ny fanaovana ny famadiana ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao vanim-potoana izao ho ireo mponina ao amin'ny commune Ambobary Sambaina district-ny Antsirabe faharoa ity toerana ity izay malaza amin'ny fanaovana famadiana. Azahoatra ny fanadihadiana mahakasika izany. Anisan'ireo faritra mpandalina sy manaraka tanteraka ny fomban-drazana ny eto amin'ny commune Ambobary Sambaina atao anatin'ny district Antsirabe faharoa faritra Vakinakaratra. Mbola marobe ankehitriny ireo olona mamadika aty amin'ity faritra ity ary tsikaritra fa betsaka ireo olona no tonga mividy lamban-drazana ety an-tsena rehefa vanim-potoana tahaka izao entina anaovana famadiana. Zava-dehibe ny fanaovana famadiana hoy ireo mponina avy eto amin'ny commune Ambobary Sambaina ary tsy masakana ny fanaovana famadiana ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao fa efa misy ny lamina manokana ifampizaran'ny mpianakavy tsirairay raha ny fanadihadiana natao. Mamadika foana anay. Famadiana moa dia tsy misy mahalany azy ary tsy misy maharatsy azy satria ny mpianakavy dia afaka manambatambatra daholo tsy dia olona raika manao an'io fa fianakaviana manontolo daholo isaky ny 7 taona zay ny mamaditra rehefa metimety azy ny taona dia 5 taona anay dia mamaty efa mizarazara zany zao satria ny manana rafozan-janaka manaka fianakaviana hafa dia mizarazara daholo dia maivana amin'ny olona tokotrana izany tsy ngamba tsy azoko afenina ary tsy azo ananina fa dia io famadiana io moa dia ngamba ny razana ny andohana raha ataoko hoe mangataka amin'Andriamanitra aza fa ambony Andriamanitra dia ngamba tsy tetira tsy teo ny razana dia zay ny zava-dehibe aminay tompolasy tsy misy maharatsy ny famadiana nefa raha mbola misy ihany ny famadiana. Ny hevitra aloha mangataka ihany mba tsy ho foana satria ireno no Andriamanitra hita maso raha ny famadian-drazana. Mandeha tsena araka izany ho an'ireo mpivarotra lamban-drazana tonga eto Ambobary ary tsy nahitana fiakarana ny vidiny raha oharina tamin'ny taon-dasa. Tsikaritra hoe izy ireo fa mbola betsaka ireo olona mamadika eto amin'ity toerana ity. Mandeha mihitsy fa ny anakavako mandeha mamadika mihitsy ny ankabeazan'ny malagasy na dia aza le sakana hoe misy kristianina tsy mamadika zao mbola betsaka amin'ny malagasy mpamaty. Fotoanako rehefa tsy andeha na 4 meta tsara dia efa zay lafo fa misy fotoana na 200 meta tsara dia lany 400 meta 300 meta. Anisan'ny tsy afa-misaraka amin'ny lamban-drazana ihany koa ny tsy rehefa ao anatin'ny vanim-potoana ny famadihan-drazana tahaka izao ary misy karazana izy ireny izay efa natokana mihitsy anaovana famadiana raha ny fanazavana azy avy amin'ireo mpivarotra tsy eto Ambobary Sambaina. Eto ihany zany tena ivarotanay aloha amin'izao tsy hoentina matory hafa dia tsy amadihan-drazana hafa mahasamafy azy tsy torana kopadroa aty lelan'ny tokana tonga dia tokana aloha entsika mamaty zany tonga dia tokana le izy fa tsy hoe akoroa mety izy amadihan-drazana fa ohatra mora izy le tsy
efatra arivony ray ala izy zany raha ny tena nieritreretina dia zay zany tena zaka le mpividy dia tsy afa manoatra mivoatra fa dia zay zakany hatreo ihany zany vidiny hatreo amin'ny efatra arivo eo ihany araka izany dia tsikaritra fa anisan'ireo toerana eto vakina karatra izay mbola mandalana tanteraka ny fombandrazana na fanaovana famadihana ny eto amin'ny komuna Bopasy-Sambaina atao anatin'ny distrika Antsirabe faharoa. Lafim-baovao hafa kosa indray atao ireny ny fahatapetrany fitaom-piasan'ny birao mpitantana teo aloha ny eo anivon'ny Croix Rouge Malagasy any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy iny nanantanteraka fanavaozana indray ireo mpitantana vaovao izay hitondra mandritra ny efataona manatraka. Azahoatra ny fanadihadiana mahakasika izany. Tsy miova ny andraikitra sy ny fanamby ho an'ny Croix Rouge Malagasy ato amin'ny faritra Atsimo andrefana dia ny famonjena ny mpiarabelona manoloana ireo loza voajanahary ho hamafisina io viana io hoy ny filoha vaovao izay misahana ny faritra Atsimo andrefana nandritra ny fifidianana ireo mpikambana vaovao eo anivon'ity fikambanana ity. Anisany mampalazana manko le famonjena marefo ny famonjena mpiarabelona sy mpiaramonina rehefa sendra ny loza voajanahary satria zay tena asanay atao anatin'ny Croix Rouge Malagasy tokoa. Ny vina dia amerina ny Croix Rouge Malagasy faritra Atsimo andrefana amin'ny toerana izay nampalaza azy teo aloha. Manentana sy mitona ny olom-pirenena rehetra hirotsaka an-tsitrapo hanampy ny mpiarabelona ny eo anivon'ny Croix Rouge Malagasy ato amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ho antsika tanora indrindra ato amin'ny faritra Atsimo andrefana mivoa midanadana ho antsika ny birao Croix Rouge Malagasy indrindra ao anatiny 9 distrika. Misy président district daholo nisy 9 district ato anatin'ny faritra Atsimo andrefana maimaipoana volontaire ny asa atao ato anatin'ny Croix Rouge Malagasy. Ankehitriny tafatsangana ny mpikambana vaovao eo anivon'ny birao mpitantana ny Croix Rouge Malagasy ho an'ny ato amin'ny faritra Atsimo andrefana ka lany ho filoha tamin'izany Ramatoa Ranaivoson Ema, lany ho filohan'ny vovonan'ny tanora kosa Ramatoa Nomenjanahary Julia. Samy nahitana solotena teto avokoa ireo distrika N ao anatin'ny distrika Sivy raha toka tsy nahatonga kosa ireo distrika Lavitra, Marina fa 4 taona ny faharetany fitaom-piasan'izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mitombo hatrany ny isan'ireo mpitsapo-ponenana natonga ao amin'ny sistany ny Meksika sy Etats-Unis ny volana Jolay lasa teo fa mahatratratra any amin'ny 3 sy 3 alina sy 2 hetsy ireo mpitsapo-ponenana ireo nambatra ny fitantanana Biden fa hametraka ao fomba fiasa sy paikady vaovao izy ireo fa andraisana antanana ireo mpitsapo-ponenana ireo. Azahoatra ny fanadihadiana ao amin'ny sariny France 24. Miandra ny fotoana tsara mialohan'ny hiampitana ity renirano sakana mialohan'ny farany ity ireo mpifindra monina. Rehefa tafitany rano tsy maintsy miaritra ity rindrina barbelé ity izy ireo. Isan'ireo mpifindra monina nanandrana hiazo amin'ny États-Unis, Inoes sy ny fianakaviany. Avy any Venezuela sy Honduras ny akamaroan'izy ireo izay mitsoka ny anoanana sy ny herisetra. Any Atsimo ao Meksika mijanona eny amin'ny trottoir ireo mpifindra monina mialohan'ny anohizan'izy ireo ny diany. Ny volana Oktobra 2024 hatramin'ny volana Aogositra 2024 mitotaly iray tapitisa ireo mpifindra monina nandalo teo amin'ny polisy ny sistany Amerikanina ankoatra ireo niditra ny tsokosoko tamin'ny lalana hafa. Noho ireo tranga ireo miezaka ny ampiena ny fifindra-monina tsy ara-dalàna ny ao États-Unis ka namoana lalana mazava ary nilaza ihany koa izy ireo fa ametraka fandaharan'asa anampiana ireo mpifindra-monina ireo. Dia izay indray tombo-kilasy tomboko vavy no azonay natolotra taminao tamin'ity alina ity ankasitrahanay tena tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. INA, plus raffiné que jamais.
Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham-Tel Suluariv. Vous a présenté Ni Vavao. En choisissant l'université PEF, PEF l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Cara, découvrez le goût exotique de la crème de coco. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Vous a présenté Ni Vavao. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.